Miarabanareo rehetra tonga soma tsara eto amin'ny chaîne. Androany zany dia ampianatra anareo ny fomba fampiasana antony sponge itony, zany hoe beauty sponge zany fampiasaina amin'ny tarehy. Tsy beauty blender daholo tompoko ny anarany tony. Ity irery ihany ny beauty blender fa ireto beauty sponge na sponge fampiasana amin'ny fond de teint. Dia mila tadidinareo zay satria tsy beauty blender daholo ny éponge rehetra izay ampiasaina. Fa raha lininareo dia andao avy hatrany ary. Raha ohatra ka maheno fan na rivodrivotra vanareo dia le ventilateur moa zany fan mandeha satria mafana be mihitsy le andro fa ialako tsiny fa andao avy hatrany. Amin'ny fond de teint ampiasaiko androany dia avy amin'ny clinique Stemat Oil Free. Zany hoe fond de teint rehetra ninina fond de teint ampiasainao mety daholo. Dia somary ataoko betsabetsaka satria samihafa ny sponge ho ampiasaiko. Dia karazany telo zany ny sponge ho ampiasaiko androany dia ireto anankitelo reto zany. Ity anankiray ity dia avy amin'ny clinique beauty sponge na misy anarany hafa fa tsy beauty blender ty tompoko. Tsy ny éponge rehetra tsy ny sponge rehetra izay ho ampiasainao anaovanao maquillage dia beauty blender daholo. Fa misy anarany le izy fa sao dia sanatria tratra ny beauty blender indray androany ka tsy haiko fa izao ahafantarina le anarany. Raha ohatra ka tsy fantatrao le anarany dia atao fotsiny hoe beauty sponge na éponge de beauté fa tsy beauty blender daholo ny sponge rehetra ho ampiasainao. Ok, ity avy amin'ny Royal Technique dia ity ilay tena beauty blender. Ity zany no antsoina hoe beauty blender avy amin'ny beauty blender compagnie. Dia ity fahatelo ity dia avy amin'ny Elite dia beauty sponge ihany koa izy ity. Reto anankitelo reto zany no ampiasaiko dia hitanareo amin'izao fa le beauty blender mbola kely kokoa comparé amin'izy roa. Dia samihafa daholo mihitsy reto telo reto. Ity no mafy indrindra amiko ity no eo ampovoany le beauty blender. Dia Real Technique ity tena malefaka, tsy dia tiako loatra, somary malefaka be loatra aminahy. Mais bon, andao avy hatrany ary asehoko anareo ohatra ny ahoana zany fampiasaina ny sponge beauty sponge moa zany say sponge ho an'ny fahatsarana ve zany tsy haiko fa andao avy hatrany ary. Ity anankiray ity zany ataoko amin'ny ankavanana, ity anankiray ity ataoko amin'ny ankavia, dia ity zany ataoko amin'ny zone D. Dia rehefa maka le izy dia alaina eo amin'ny tananao mazava ho azy aloha ilay produit eto ambadika eto. Dia lolo zaraiko amin'ny tarehy rehetrarehetra zany le izy dia amin'izay tsy voatery manao anito foana rehefa avy eo. Zay aloha zany fizarana an'ilay produit zany. Dia rehefa avy eo alaina le éponge, marihako fa mando daholo reto éponge reto dia alaina le izy dia atositosika amin'ny tarehy sahala amin'izao. Zany hoe tsy sintomina le izy fa atosika. Zay zany ahazoanao manakona an'izay mila takonana bebe kokoa zany. Dia izay tsy itiavako an'ity, jerenareo ny mbola misy sarotra be zany blender manafangaro an'ilay produit miaraka amin'ity Real Technique zay ity. Fa bon, vidéo hafa indray angambany fa atao fotsiny zany izay smooth, izay mba tsaratsara kokoa an'ilay produit zany. Zay hitanareo amin'izay dia bon, alako indray ny beauty blender dia mitovy ihany amin'izay ihany ny fanaovana anazy. Beauty blender ity somary mafimafy kokoa. Izay mihitsy ny itiavako anazy raha ny tena marina. Satria tsy dia mitazona produit loatra izy amin'izay. Dia ny amin'ny tenda tsy maninana sintomy marany satria tsy dia mila hoe mila misy zavatra takonana be firiny. Dia ohatr'izay hatrany zany fampiasana le sponge ry zareo le sponge atositosika ohatr'izay.
raha ohatra ka mila atao maso le izy dia izay vao azonao sotomy ohatran'izao fa ny ankoatr'izay mila atosika foana. Zavatra hafa ihany koa mahasamihafa ny sponge sy ny borosy dia ilay ny couvrance zany na ny fahatakonana azo bebe kokoa rehefa mampiasa borosy satria ilay sponge somary misintona n'ilay produit, tazan'ilay produit ao anatiny ao zany izy. Indrindra fa raha sponge malefaka toy n'ilay Real Techniques teo. Dia farany zany dia ampiasaiko ilay sponge iray hafa. Tsy haiko raha tsikaritra atao amin'ny andro eto fa tena hita mihitsy za koa manao ohatran'izao, zany hoe tena izay le ozy izy ny amerikana hoe beat in your face satria tena ohatrany manao ohatran'izao mafy be mihitsy zany satria izay no azonao anaparitana an'ilay produit amin'ny tarehinao zany. Tsy haiko raha tsikaritra fa tsy nasiako produit teto ambany masoko teto. Ny antony satria anisy concealer ambany maso azy zany dia atondroko anareo ihany koa zany ohatra ny ahoana ny fanangarona ny concealer ambany maso. Ok, dia vita izay nampiasaiko dia avy amin'ny Maybelline Fit Me light ny loko. Dia mitovy amin'ilay teo ihany zany ny ponche ampiasaiko ireto no ampiasaiko Real Techniques sy Beauty Blender satria misy an'ireto matsoko roa reto zany dia izay no tiako aseho anareo. Ty ihany koa misy an'ilay matsoko, izay zany tena ilaina an'ilay matsoko mba azona an'ilay coin rehetrarehetra amin'ny tarehinao zany. Dia ity zany ampiasaiko amin'ity ankavanan'ity ihany. Dia ohatran'ilay teo ihany indrindra fa eo ambany maso mila malefaka tsara ianao nefa mila atositosika tsara mihitsy ilay izy. Dia indraindray ilay eto amin'ny coin eto tsy azo tsara dia iny afaka sotomina ihany rehefa avy eo fa ny ambony izao atosika. Dia indraindray koa rehefa ohatra misy ohatr'izao ohatra ilay izy dia mila somary sady atosika ilay izy sotomina kely. Creasing zany ny tiako lazaina iny. Dia izao tsara le éponge mba ho somary mando fa tsy ho tsaka akory fa mila mando tsara. Zany aloha manasaraka an'ilay produit aloha zany mizarazara an'ilay produit aloha zany atao voaloha dia izay vao mamerina manafangaro. Dia ity ny ampiasaiko amin'ny ambony. Dia ilay somary ngezangeza eto ambany zany ny tsara amin'ilay andrina. Ny amin'ny andrina indray ny teknika sady manosika ianao no somary misintona. Ohatra ny hoe manao ohatr'izao zany. Ok? Somary aingaikaingana kely kokoa fotsiny fa ohatr'izay zany ilay izy. Sady manosika ianao no misintona, ilay amin'ny sisiny zany no sotominao fa ilay ampovoany atosika ao. Dia raha ohatra ka hoe misy ohatr'izao zao dia ilay amin'ny sisiny zao mila tianao atao malefadefaka kokoa dia afaka hiverenanao fotsiny iny. Tsy misintona intsony ianao zany eto fa manosika fotsiny mba tsy hivoaka be ilay produit fa eo amin'izay ilaivana manazy ihany. Dia izay sy izay indray ary zareo ny fomba fampiasana ny sponge na ny beauty sponge zany. Dia raha ohatra ka misy fanontaniana moa zany manitsikitsika anareo dia aza misalasala mametraka anazy eo ambany ao. Izay fa veloma daholo dia manaraka indray.
dia misaotra betsaka anareo nijeren'izay vidéo izay hatramin'ny farany. Raha ohatra ka tianareo ilay izy dia aza dino manome j'aime na pouce en l'air. Aza dino ihany koa ny mi-cliquer eto amin'ny tarehiko boribory eto raha ohatra ka mbola tsy ni-abonné tamin'ny chaîne-ako ianao fa tena zava-dehibe amiko tokoa izany sady manampy ana be dia be raha ataonao. Mahay mampoana ilay izy dia eto ny vidéo manaraka.